Dia ratsy tokoa ny lalana izay mampitohy Antsoromandidy makany Morafenibe miazo ny Maintrano. Elin'alina ariary hatramin'ny 7 alina ariary ny salan-dalana ho an'ny lalana mirefy 700 kilometatra noho izay aratsy ny lalana izay. Gidragidra mampikaikaika ny mpamily ny lalana mampitohy an'i Antsoromandidy miazo an'ny Morafenibe makany Maintrano. Fotaka mandrevo no lalovana, indraindray tsy maintsy miampita rano, ary ny tena mampidi-doza dia ny lalana malama tsy maintsy tetezina amin'ny tapo-tanety. Ity mpamily camion ity nididran-doza teo atapony Nankarasarotra. Sady mipanty loatra dia tsy araka le anatsony le frais nandray misaofy dia ny anay zao ohatra navoana izao zany niloza frais dia io tsy maintsy na se raha ohatra zao raha midina any ambany any tsy maintsy ho faty ianao tsy. Ny fiara 4x4 sy ireo camion double pont toy izao hitanao Antsara izao ihany no afaka mivezivezy antia-toerana. Ny camion mitatitra ny vokatra, ny fiara 4x4 mpitatitra olona kosa mahazaka mpandeha 12 hatramin'ny 14 eo, 9 alariary hatramin'ny 7 alina ariary ny saran-dalana. 300 000 zany na ohatra hoe avy any Maintrano mandeha ny Antsoromandidy, fa ohatra hoe Antsoromandidy mandeha ny Maintrano 350. Ankoatra ny lalan-dratsy dia manampitrotraka amin'ny fivezivezena sy ny fitaterana ny tsy fandriam-pahalemana. Zany tonga dia tonga eo amin'ilay Matsintso zany tonga dia matory mihitsy aloha e. Zay zany miala avy any Antsoromandidy dia maraina mihitsy vao miala eo miekandrefana. Poinoara aloha zany zao dia maro mihitsy reny miditra Natsakasarotra reny le tena aty maro mahiditra amin'ny Beravony reny Akorombo. Zany zao dia tena grave be daholo zany. Raha makany Maintrano dia zany ambindy zany zao dia tena mampatahotra mihitsy zany. Anetana andreo le ao amin'ny gendarmerie sy ny police io zay ao amin'ny sécurité zany fa tena ohatrany tsy mandamina. Zone rozy be zany le faritry Bonglava ny tena marina. Adiny 10 no anaovan'ny fiara 4x4 ny lalana Antsoromandidy Morafenibe rehefa vanim-potoana maintany, ary mbola mandany ora 20 kosa Morafenibe makany Maintrano rehefa tsy misy orana.